soa aty rabe. Ndao andramana izy ty na? Dia izy Sarah. Dia zay food lovers. Salut daholo nareo arak'izay hitanareo zao ty ariny ty natao hoe izao love Antsirabe. Dia nandao andramana tsara be tsika androany hoentinay any amin'ny Valahara café indray nareo. An'ilay toerana moa? Andrano madio. Andrano madio PK0 ampitan'ny gendarmerie misy ny Valahara café Dia andray ny aventure antsika ty Antsirabe voalohany dia andao ary tsika. Andao ary! Ito le Valahara papa? Ouais, io. Wow, mlehibe Valahara café. Bonjour, merci. Bonjour monsieur. Michel. Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour Taolia. Wow. Lehibe le toerana ngeza be. Aitsika nipetraka? Ok. Merci. Merci. Arak'izao hitantsika zao ny cadre atao amin'ny Valahara café tena classe be. Misy art daholo zany zay coin rehetrarehetra alehanao arak'izao hitanareo zao tsy misy bateau rézique dia le izy tena misy art be da be ao anatiny zany hoe tsy takatry ny saina zany ilandy na jazz nanao antsy dia tsy amin'ny ilany antsika akaikin'ny bar zany dia mahita anty ohatran'ny statue anankiray ty dia tena hoe mitantara ny tantaran'ny Madagasikara sy ny authenticité à Madagascar zany hoe artiste be mihitsy ny ao ambadiky le décoration soatr'izany dia iny aloha zany dia efa ahitana hoe LFL le izy ambony toerana dia ato indray antsika manana coin kely feno sarisary historique zany hoe nanahoana moa zany ny atombohan'ny Valahara sy ny ouverturany marihana fa embolana zay no sokatra ny tato amin'ny Valahara dia jerenareo ny sezany cuir mélange bois mélange vy tena hoe hafakely dia misy sarin'olona eo aminazy sary sikotra zany hoe asa tanana daholo zany nanandany fotoana daholo nanao an'ireo tsirairay avy fa tsy hoe zavatra vita en quelques jours na en quelques mois. Dia ato indray antsika manana ny table eny ambony latabatra dia misy design sy décoration artistique authentique be daholo zany arak'izao hitanareo zao dia ny table koa anisany hoe mampiavaka an'zareo ny seza dia malalaka be spacieux be mihitsy ny atao amin'ny Valahara café dia tsy matsio zao arak'izao hitanareo zao mandehandeha mihazakazaka eraky ny lalana dia ohatran'izay ny ato dia lumière farany tsy haiko ny hitanareo le lumière misy ohatran'ny coco manodidina anazy dia tena hoe feno lumière lumineux tena hoe illimité zany ny fahazavana ato ohatran'ny hoe déborder d'imagination zany le toerana dia ambony toerana dia tsara avo dia farany atao amin'ity coin ato zao misy coin resaka ohatran'ny hoe jazz musique misy resaka océan sy ohatran'izany dia misy tableau ngeza be moa zany zay mitantara an'le hoe ohatran'ny ahoana ny plat sy menu ny cocktail misy ato ny dessert sy ny vin chaud dia farany fatsinkely indrindra atao amin'ny akavia koa ato misy ohatran'ny rafia misy vali dia misy ny zavatra rehetra mampiavaka ny Madagasikara encore une fois zany dia amin'ny Valahara moa zany maha hoe malagasy anazy dia hito zao misy coin kely imaintso anala dia arak'izao hitantsika zao misy ohatran'ny seza kely design ohatran'ny hoe trano gasy kely zany le izy dia misy pouf amin'ny tany mipetraka amin'ity le olona dia hafa kely ohatran'ny hoe atmosphère gasigasy fa amin'ny toerana avo dia atao amin'ny ilany ato indray antsika mahita ny besorongola besorongola zany ohatran'ny hoe somary maromaro nareo ny atao anatiny dia ohatran'izao ny atao amin'ny besorongola table numéro C2 izy dia misy tsi ihany eo ambany dia misy pouf
dia enenelanelany misy décoration ana omby moa zany zay tena hoe anisany mampiavaka ny pays atsika eto Madagasikara. Dia dina zao atao amin'ny fantatrareo angamba hoe zany tokony isy anazy atao amin'ny Itrimobe. Atao amin'ny Itrimobe zany dina dia ohatran'izao ilay izy même chose misy tafo bozaka dia misy lampy ery ambony ery dia misy varavarankely dia ato zany dina no anandrana ny dessert. Fa tsy voatery hoe dessert anandramanareo ato dia farany eto ambany eto misy ny rapeto. Rapeto ohatran'izao indray ny style ny tablany rapeto dia ambany mipetraka ambany dia atao amin'ny ilany ato ahitantsika karazana tantarany ina moa angano malagasy zany misy any bitika, misy any kotofetsy sy iza moa i kotofetsy sy maka dia misy any voahirana dia misy an'ilay boky malagasy rehetrarehetra zay tsy nanana ny zanakitsika efa very tanaty lovatsofina taloha tany dia aty zany misy an'izay zany hoe tena mipetraka le ara mipetraka le malagasy dia mipetraka le mampiavaka anazy. Dia ohatran'izay zareo ny tora ny cadre ato dia marihana fa lumineux be mihitsy atao amin'ity toerana ity dia misy en place fihinanana ohatrany hoe déjeuner mety kokoa misy sakafo maraina dia ohatran'izao maraina fa atao amin'ny valahara dia misokatra amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9 sasany hariva dia ohatran'izao ny style dia misokatra 7 sur 7 izany hoe latsinainy ka hatramin'ny lahady misokatra foana zareo isan'andro. Dia akafy zao fa tena mamy be zay aloha zany tena hoe manao découverte mankafy hatramin'ny poteau dia ohatrany hoe hoditra ina moa zany hoditra hazo ty zao ohatrany hoe hoditra hazo hita mihitsy zany hoe olona manana talenta sy hoe anatin'le art ny atao amin'ny valahara kafe. Dia ny zatra marqué ana voaniditra tato misy an'ity aquarium mangeza be ty lava be ty ny aquarium lava indrindra hitako raha mbola eto Madagasikara dia misy karazana trondro kely be da be ao anatiny dia misy tortue tsy haiko na de mer io na de terre na tortue dina dia mirehetra izy dia io le tortue dia ao anatin'ny zarehetra zany misy ambiance jazz dia zay zao rehefa eo mbola isy animation enenelanelany eny zany zareo manao animation magie manao animation danse dia hitantsika eo rehefa avy eo enenelanelany sakafo eny dia ohatran'izao dia iny rehetrarehetra iny aquarium dao dia samy hafa ny trondro ao anatiny. Ty zao misy poisson rouge dia tena tsara be reto tena ohatrany hoe mendrika ho zaraina be zany dia zao tsika hitoran'izy tamin'ny lalao fa milalao ery amin'ny ilany ery zareo dia misy aire de jeu ho an'ny ankizy koa zany ato dia koa tena anisan'ny hitanay hoe point fort be an'ilay toerana satria izay moa zany famille dia anisan'ny tena tediavin'ny famille zany hoe toerana misy aire de jeu sady isakafoanana dia arak'izao hitanareo zao misy gris misy an'ilay fanaovana grimpe-avandreny dia misy fanaovana jeu de construction dia épanouie tsara zany ankizy tsy manisy matsio somary s'ennuyer kely teo fa zao zareo tena hitanay mihitsy hoe anatin'ny univers dia marihana fa ty partie anankiray an'ity toerana ity zany tsy natao payant fa ho an'olona rehetra izay miconsomme rehetrarehetra atao amin'ny valahara kafe dia afaka misitraka an'ity toerana ity daholo dia hisakafo amin'izay tsika izao. Ty zao cocktail rainbow ty ianao moa zany barman mihitsy barman mihitsy fantatr'iza moa azy madina dia sasara ok dia inafy zany moa ty zao rainbow ty misy ro grenadine zao anatiny io dia misy de monga io dia misy ro glacial dia misy danana kely misy alcool kely izy fa pas misy alcool kely izy ça va mampely aty ambany tsara io misy monta dia misy misy alcool dia ty anatina le rainbow mantsy misy karazany le izy misy karazany maromaro ny rainbow ty ndray zao misy sirop glacial hitanao zao ty ambany ty dia ty zao jus de monga dia misy danana io dia misy jus de raisin zao ty ambony tsy maro matsomatsoko maka forme
arsa zany arc-en-ciel. Voilà. Tropical be daholo cocktail. Tsara be, hitan'ny Isa tropical mihitsy ilay izy. Ty zany ohatran'ny hoe océan anazy dia andramanay ndray ty anao dia tantarainay anao tiako be Tsara be. tsara be ilay izy a soft be Tsy mamy be. tsara be ohatran zany misy fraîcheur be Oui. conseilleko ty anankiray ty indray Ty indray zao valara sans alcool spécialité ny ato an-trano zao atao valara. Oui. Cocktail na jus jus de fruits misy sirop grenadine izy io. Dia ty indray karazana makamaka endrika na Barbie. Barbie cocktail Barbie zany araka amina crème zany izy io. Barbie va déguster Barbie. Afaka déguster-nao rô tsaratsany ambany hatrany amin'ny ampovoany. Mety be ho avy Barbie. Mety ho an'ny ankizy kely koa zany tena mety be aminazy. Somary sucré kokoa noho le teo aloha dia atobe le eo ambony dia nefa misy arrière-goût-na citron anatiny dia tsara be. Tsara be. Pink lady ndraiky. Ty pink lady ty ngamany pink lady manja kely indrindra nandramanay hatramin'izay. Sexy be. En fait pink lady sotroina eny izy fotoana membo ohatran'ny tapotsina atody zay. Fa ratsy moa zany tsy dia tsena tsara dia miandry zavatra be mihitsy ty. Ok. Andramatsika pink lady. Angafanga. Oui, afaka mélangena mihitsy ka mélangena mihitsy zany izy. C'est très bon. Ouais. Soft kely izy tsara dia matsiro be le. Ohatran'ny hoe sexy be le Tsara be le. dia doux ohatran'ny hoe Tsy vesaka mihitsy ao anatin'ilay boisson. dia anatiny tonga eo misy atody. Misy ka misy. Nefa ty zao tsisy sirona atody mihitsy. Fa Bravo be. Tsara be sady tsara tarehy be le izy. Misy alcool kely le pink lady. Hay. Misy kely. Dia ty inona ny ananan'ity? raimbo ihany koa izy mitovitovy amin'ity ihany natsy. Fa ty raimbo koa ty Asa mélanger là. raimbo maka endrika na arc-en-ciel ihany koa izy io. Tropical daholo zany ilay izy. Asiako anareo izao moa zany ny faritsy sarotra amin'ny asana barman misy rouge atao, misy orange, misy jaune dia misy vert dia combiné tao ohatran'ny transparent. Izany hoe tena c'est de l'art zany fa tsy hoe Artistique mihitsy ilay izy. Ilay be fa tena artiste. bravo be. Makasitsaka. Dia le rouge ny amin'azy dia le vert asa simbaina lolo tiany indri. Le ambany aloha ny azontsika dia kelikely. Wow. Tsara be le ambony. Mila mélangena zany izy après. Tsara be. Io pot de cœur à l'âme izy rehetra. Za manana préférence amin'ity pink lady ity Ty amin'ity anankiray ity satria ity soft kokoa. Ny lay. Ouais. Ty misy fraîcheur kely. Merci beaucoup. Ianareo nisy orana. Makasitsaka. Rehefa vita ny cocktail atsika dia araka ny teneniko teo misy tour de magie koa atao amin'ny valala kafe dia asehony anareo iza moa Yasina Yasina Andriantsy. anao tour de magie miaraka amintsika. Ok, tonga solo ato amin'ny Valary Café anisan'ny zavatra mampiavaka anay ato ny animation sy ny ohatr'izany misy piano sy ny rehetrarehetra. Nandrana zavatra kely anankiray tsika amin'ny alalan'ireto carte reto. Carte moa zany anisan'ny kilalao magicien rehetrarehetra. Ohatra hoe ianao saiko miteny stop ianao amin'izay tianao hijanonako fotsiny. Eo dia tsy ho alaintsika akoriny fa jerevy fotsiny aleo hitan'ny caméra angamba izy amin'izao ok dia apetra ao ary ao
nahita daholo Yes. ok apetraka fotsiny eto aloha eny mandrapa amin'ny machine misy ny antsoina hoe mentalisme zany hoe fomba anankiray amatarana zavatra ny antsain'olona en fait izy io tsy tena hoe mentalisme fa mamaky sinina zany izy ok dia asaiko ohatra ianao mieritreritra an'ilay carte dia anisa 1 jusqu'à 13 ok dia eritrereto ilay karatra ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 ok tsy haiko raha natsikaratra nareo fa mikipo ny masony eo amin'ny 3 ve les cartes? Yeah, 3. Ok. Ianao ndray misy couleur ao anatin'ny carte misy cœur, pique, trèfle, carreau dia eritrereto ilay izy dia iteny fotsiny cœur, pique, trèfle raha natsikaritra nareo Hetsika ny takolana. hetsika fa somary pause izy manafina an'ilay izy teo amin'ilay pique dia mieritreritra zany hoe 3 2 pique ilay izy marina ve aloha sady izy zay ok heureusement misy preuve tsika ok fa sao toizantsika ihany ilay izy mentalisme zay fa anaty machine koa dia misy ny illusion ohatra hoe ao afaka raisinao ve ty ok ny illusion zany fomba anankiray ampisehoana zavatra anankiray ohatra ny hoe mampanjavona zavatra na ohatra n'izany ok misy fanontaniana ve aloha en fait ilay izy mivadika ohatra ny hoe zavatra kely dia tsy hita hoe nakaiza na nakaiza ohatra hoe dison ohatra hoe akan'ity mofo ty ohatra tsika tsy izy ninona ny tanako aleo ianao manao azy somary goay kely dia didio mihitsy n'ilay mofo 3 2 pique les cartes ye ataovy akaiky tsara ny caméra misy carte anankiray ao j'espère hoe c'est la bonne moitié ampitovio tsara hoe Wow. Oui, c'est la bonne moitié. Comment tu as fait? Tsy haiko hoe raisinareo ve hoe machine valiny zany mankasitraka be dia be anareo dia tondava matetika ty aminay sura daholo Dia toa dia asehoako anareo ny carte anjareo marihana fa misy entrée froide dia misy entrée chaude aloha ato dia ny entrée froide ireo ny karazany misy hoe volcan ceviche miaraka amin'ny crème de carotte citronnelle gingembre zany zao afaka alaitsika dia andramantsika misy salade vakina karatra zany koa zao tsy maintsy andramana satria spécialité vakina karatra dia misy an'ity cocktail de fraîcheur au rose ty reto zany zao ny andramantsika reto telo reto dia aloha sitsika entrée anankiray farany ty millefeuille ty entrée chaude zany ty dia ny variation de prix anjareo aloha entre 20 000 ariary katramin'ny ohatriny izany 35 dia en moyenne zany eo amin'ny 25 000 ariary eo. Reto indray zany ny plat anjareo misy ny plat principal dia ireo avy ny karazany misy cordon bleu, misy poisson dia ity zao misy hoe riz, bol, paella, fruits de mer zany zao alaitsika angalatsika rairay avy les cartes dia andramantsika daholo dia misy plat grillade dia ny ao amin'ny plat grillade zao misy ireo rehetra ireo misy océan misy filet de zébu dia andaontsika mba akan'izany hoe carré d'agneau zany rasale anoute miaraka amin'ny légumes grillés dia manao plat malagasy koa zareo fa marihana fa 100% halal daholo ny ato dia ny plat malagasy zao ireo avy ny karazany dia ity zao miintrigue ny ambony zany hitako efa basika fa ity zao misy hoe voron-drano sauce dia ity zany zao alaitsika dia andramantsika rehefa avy eo nanaovana anazy hitanareo ndoaka plat grillade anankiroa satria moa zany zay sûrement spécialité an'zareo ity misy hoe assiette carnivore misy merguez, poulet, zébu, camaron, maillot dia ity nataontsika dégustation anankiray dia dire dessert andraitsika inavy ny carte dessert ato carte dessert zao misy plat misy dessert moelleux misy mousse choco misy profiterole misy glace dia ndoaka an'izany eto hoe glace maison zany jerentsika hoe inona ny anany dia aparan'izay akakotsika mousse au chocolat mousse au chocolat des duo de fruits ty koa mampite hihinana ndramana duo de fruits flambé
dia fany moelleux au coco citron sauce. Bon, anaky efatra zany dessert alaintsika dia amin'izay. Dia aparan'izay zareo manao burger sy pizza koa. Dia andramantsika daholo reo rehetra ay farany saika diniko manao menu enfant koa zareo dia efa miaraka zany ohatrany nuggets frites, sa tagliatelle, sa assiette de frites au fromage dia misy tartine maison plus frites. Dia zay reto ny carte ato dia andramantsika le izy en tout cas zany rehetra zany ao anatina ambiance tsara be satria misy ambiance jazz zany sy sax Izy zany no antsoina hoe cocktail de pêcheur. Dia tiana antsoina hoe fromage eo tiana antsoina hoe ceviche. fa tonga dao ny entrée atsika rehetrarehetra entrée efatra be zao ny andramantsika dia anomboantsika anazy ataontsika an'le entrée chaude satria misy entrée mangatsika dia misy mafana dia chaude anankiray nalainay ty anankiray ty zany millefeuille de tomate millefeuille de mozao tomate dia gratiné le izy dia eo andramantsika le izy inona no tena contenu an'le plat. En tout cas, ny dressage ny zareo tena valahara. Valahara tika zany hoe elefel ambony zany dia tena respecté le thème loatra eto fa chapeau ho an'le nanao anazy. Zavatra remarqué kely généreux be daholo le plat zareo tena généreux fa sady gastronomique généreux ohatrany hoe bistronomique zany. Dia andramantsika dia izy misy sauce vert ty papa sao dia andramantsika hoe ohatrany pesto ny fahitako azy aloha. Ohatrany ohatrany crème be ohatrany petit pois au fromage. Wow. Supprimé tomate. Fatatrareo hoe tomate afaka atao élégant ohatra. Tiany boucher quoi. Misy gotrany masika amin'ny farany papa. Miova amin'le tomate moja classique le izy zany fa lasa gratiné izy amin'ity. Ça généreux be tonga dia eny mihitsy hoe misy valeur en bouche miditra ao vavanao amin'le goût le produit. Na le qualité ana moja tena zany atao vrai moja tsy le hitanareo le lastis be reny fa noble dia mahafinaritra be mitsako an'le berose kely eny bombone ohatrany hoe velouté le en bas. C'est trop bon. Tsara be ty trop bon. Ty zany conseillenay tsara be ty. Justifié ny prix dia satria moa tsika aty amin'ny faritra vakina karatra dia ty zany natsoina hoe salade vakina na salady vakina karatra. Dinavina eo amboniny misy tranche ana foie gras tranche tena hoe tranche ngeza be. Tena généreux be mihitsy ty.
dia misy magret de canard fumé a magret a reny ambony reny dia hoandramantsika leo ambany fa misy carotte aloha dia misy fromage maria kely le vakina karatra zany tena gourmand mihitsy satria sady manao fromage manao canard dia manao izy ty foie gras dia manao magret dia manao andramantsika leo anatiny za efa tahinana be nataony chef tamin'ny emporte-pièce le izy a dia misy superposition en tout cas bravo be fa présentation le chef zany a étoilé nanao anazy satria misy étape daholo ny piston reo zavatra reo fa tsy hoe mahita an'ty ohatran'izao nareo a dia andramantsika tsirairay le izy inona ny andramamama voalohany ny anany andramako ty a ok anaty ambaty maître-giana oignon rouge confit dia misy grain de sésame dia misy poivre dia tsara be fa tsy mamy be loatra izy nefa ny élégant be nanaovany anazy bravo be leo ambany misy champignon misy apasina bœuf leo ambany misy raha misy longue dia misy champignon fa tsara le izy ohatrany hoe crudité le izy fa marikivokivy anefa misy viande gourmand be alao andramako ilay magret de canard tsy haiko na fumé tiana ty fa tiako zany anisany hoe produit noble indrindra dia andramantsika oignon déglacé na tamin'ny sirop de grenadine ty oui dia matoa misy an'io izy dia hohanina amin'ity zavatra ity asiako fromage kely tena le foie gras par excellence no andramantsika mitindra mitoraka ity misy an'ity moa zany afaka hihinanana anazy amina foie gras dia asiana confit d'oignon kely ohatr'izao dégustation ho anareo patana ho anareo tsara be misy feuille d'origan kely any anelany eny voatsako niaraka tamin'le fromage le izy dia to dia mame touche italienne be tsara c'est bon gastronomique be le sakafo tena LFL valahara ara-bakiteny dia anandrana ny plat manaraka indraitsika papa manahoana aloha voyage tsika atreto tsara be misy identité culturelle be mipoitra teo misy ara le izy tena misy recherche atao anatin'le izy tia ny volcan ceviche dia ohatran'izao indray izy leo ambony aloha zany misy croustillant à base-na ina moa misy tsy haiko ty na feuille de carotte na ina fa zavatra ny épulché na dia misy grain de sésame blanc eo amboniny dia misy an'le œuf le ceviche dia gourmand be le izy dia maha-volcan satria poko io zany c'est quoi mariana fa azo hanina daony zavatra rehetrarehetra atao anaty plat zay izy natao hoe tena vrai plat gastronomique fa tsy le misy an'le zavatra plastique no ohatr'izany reny gelée de betterave misy gelée de betterave dia wow gelée de tomate ouais andramantsika dia ty koa ohatran'le teo ihany no emporte-pièce dia misy superposition dia ty zao ny anahy tena tiako misy ohatran'le saumon fumé reny fa poisson fumé ty andramako aloha mariana kely moa zany fa naty avakina karana tena manana traiky efa manokana amin'ny resaka fumé na eny dia tena fumé daholo zany ary ny boucheko ho anareo rehetrarehetra ny trano tonga ava ty amin'ny Valara Café raha te hanandrana an'izao voyage culinaire anay zao tena tsara neny
be le basilic hein. Et ino papa? Œuf. Wow, so zany maha volcan hein. Za zao aloha vakiko le volcan ny hitanareo hein. Dia maninona volcan? Miraraka amin'ny volcan. Misy lave. Misy lave. Le abazin'ilay izy teo zany misy pomme de terre hein. Ty œuf mollet ty ambony ty dia mbola mila maîtrise koa ny cuisson an'iny fa tsy hoe n'importe qui ny afaka mahandro anazy hein. Dia mbola bravo be ho an'ny chef zay nanao anazy. Œuf hein. Misy pomme de terre dia misy poulet à base na poulet pomme de terre ilay izy. Parfait ny dosage. Tsara be hein. Anandrana ny cocktail de pêcheur au rose. C'est ça. Araka le tenen'zareo teo anisan'ny spécialité an'zareo ny fruits de mer papadiny. Be afaka ianantsika fa varié be mihitsy le plan zareo satria ato misy poulet, ato misy canard, ato misy bœuf, ato misy fromage. Aloha andramantsika ary ty feuille ity aloha ty croustillant ty mariana fa ny plat gastronomique sady misy croustillant misy moelleux misy croquant misy sauce zay izy natao hoe tena hoe feno zany condition. Ty zany tena hoe fruit de mer fotsiny. Wow. Et les compléments de dressage, c'est quoi? Fa misy ohatrany couche zany ana sauce c'est natao ina mo exprès tena hoe c'est de l'art tsara be. Dia andramantsika. Ohatrany hoe le zany hoe valara dia voilà l'art avy. Tena art. En fait le izy tena justifie ny anaran'le toerana hoe art. Manaingy ambony zavatra ambony avo toerana. Anisan'ny tena must aloha zany hatreto mbola sans faute zareo aloha hatreto. Ty zany boucheko misy cornichon misy crevette misy poisson satria pêcheur rose. Ouais. C'est bon. Tá bem. Noto kely amin'ny assaisonnement zany le izy tena correct atao tsy zavatra écœurant mihitsy tonga dia mahitsy efa tsara dia audacieux kely le goût fa tsara be. Tiako be le goût ohatrany crème be amin'ny farany. Hitanareo ohatrany hoe crème afangaro fromage afangaro fruits de mer zany tena explosion de saveur. Les poissons gourmand be misy thon, misy calmar, misy crevette. C'est bon. C'est une entrée dia asika cocktail kely no. Gin papa. Hiditra amin'ny résistance andraisika en tout cas une entrée sans faute bravo be ny chef Fatsini équipe any Valahara. Tony mofo dipaina tony moa zany dia tena fait maison. Hitanareo tamin'le magie teo fa mety misy karatra angamba ny ao anatin'ity dia mandramantsika ilay izy. Ça va le mortier. Frais. Il y a la fraîcheur Dans les farines. Croustillant à l'extérieur moelleux à l'intérieur. Délicieux. Bravo. Tokany sakafo plat. Ok. Dia plat de résistance maromaro no nalaina eto amin'ity andro an'ity. Efatra be zao. Efatra be zao ato zany tonga dia atombontsika ato ny dégustation rice bowl, paella aux fruits de mer. Ohatr'izao ilay izy bien garni misy ohatrany bol renversé paella moa zany dia andramantsika. Le qualité an'le riz aloha zany tena le riz ana paella mihitsy. Wow.
Tu veux Zouk? Épicé à souhait les hein. Vous me rappelez ça? Merci beaucoup. Merci. Rappelez à souhait les tirs les hein. Les whey paella, aux fruits de mer. Fruits de mer. Là aussi que c'est ton enquête. C'est la cour mon bel hein. C'est ma type. Nefa tiekeron, pas tenata, ma type les. Tiens, tire-toi. Narki papa. Ici camarón. Camarón géant. Te, on dit que les camarons mais on comme les paella. Maman, ça. Maman, Des champignons, on a des sauces. Tiens le. Une falade, ça a une cuisine de fusion européenne. Malgré le fait que on a une spécialité fruits de mer. C'est ma pièce à fusion européenne. Ah ben. Ok. En Congo, ça vous repérez les plats. Des concoctés là et là, des tapés. C'est des on a fait un papa en ligne. Ça appelle les plats original, appelé misoué, ça a été mais la comme sauce crevette, si gan. T'es néfalisé bien cuit à l'eau, t'es bien concocté. On a fait dans les as, mais j'aime. T'as les sauces? Sauf t'as les sauces, c'était un peu CP. Tu m'as RP, tu as un petit plat, oui, on a phare. Oui. Non, ça a soft beaucoup, hein. Pas ça, mais ça, tu m'as dit. T'es à Manara que ça, on a déjà un petit que papa, hein. C'est un plat signature en Sarouat, nous avons ni carré d'agneau. Carré d'agneau, les autres, nous côte en agneau, sauté. Miss Peur, Alice. Sauté dans peur, hein. Et Miss Sauce, mais à la camna, c'est déjà mal. Est-ce qu'on parle de les sauces? Miss Sauce. Wow. C'est une sauce. Marie, épicée les sauces, hein? Épicée, hein. Sauce indienne. Les sauces indiennes, oui. Mais ici, autant de curry, c'est une sauce vétérinaire. C'est une sauce qui est là, dans les temps. Pas ni tu vas ni tu vas nous conseiller la ça. On a matière qu'elle soit nous la tenati pas coindia. Les autres n'a pas c'est ça des machins tu bien mis là. T'es ici légumes grillés mais comme nasia, autant ça. Tena moarina moa zany fa le agneau tena puissant, tena parfait, tena appena le miala tolany dia tena malemy be, tena fondant be mihitsy le cuisson. Les légumes grillés ndray tena moelleux be. Dia misy tirana beurre lui zany dia misy tirana ail. Zany hoe natao tamina poêle spécial grillade. Ça be. Ah, c'est trop bon. Misy anana beurre. Misy rati grillé. Misy tirana romarin. Ça be. C'est trop bon. Ti anisan'ny conseiller indrindra aloha tamin'ny anankitelo no anay teo. Miaraka amin'ny sauce. Must. Rappelle les orientalités les plats. Des farany orientalité na plat. Farananay amin'ity assiette carnivore ty. Amin'ny assiette carnivore anazy dia inafy ao anatiny. Ao anatiny zany misy saucisse merguez aloha. Misy poulet misy steak dia misy poulet ihany misy filet de poisson gamany. Ouais, fa croustillant be ny hodiny. Dia ty misy steak cuisson sa tonga dia tapaka ty hitantsika hoe ny cuisson. Wow. Bien cuit. Parfait. Oui. Bien cuit izy Bon ça. Dia tonga dia andramanay papadina angamba ty. Ok. Zany ka tsirona steak. Tena vrai. Les pièces de bœuf fa tena tsara be dia ohatrany mihitsy le steak française. Française tena Le frites koa tsara be ny cuisson tena tsara. Frity belge. Ty sauce ty indray ny andrama.
Savon, en tout cas, tu as un type rose. Hein. Il y a des roses partout. Tinjaya. Sauce cocktail, mélange. Petit filet de poulet. Hein. Cuisson parfaite. Hein. Ma lèvre à pencil. Tenez assaisonnement. Ça retient. Manana couteau qui est spécial. On a assaisonnement. Nous là, on fait la café. En fait, ça rappelle. Manana fraîche chef, nous on va quand ça va. Faut faire les arts. Les nains, si nous on a dit la nature, t'as la relève où tu les as quoi? Coustis on fait, au chanson. Des santé, na ouais, ni ça, tu as cuisiné à nous, hein. Des fois, tu n'as merguez, saucisse qui est merguez à base, non? Carré cabellé. T'as merguez. Le style donné à base, non? J'ai entendu un merguez, ouais. Et tu sais ça? Tu m'as aidé. Tu m'as créé de canard. Ma crée de canard, hein? Tu m'as créé de canard. Allez, ça, tendre. Malgré le fait que tu as cuit, tu m'as limpé. Oui, ouais. L'autre jour, ma crée de canard. Tu as mis smash, père. Ça. Prato par classement, Zania. Thé. Tine nante na conseil fuluania, le petit plateau tia, te afewa tia, te tin faran. Tia, manana kua, kauchewe kas, ti plawa la kasi na te tino petit. Tia sa chan na jong na ilayen. Bravo. Ti dan kauchewe sa chan le toricine le plat. Paella no te champignons. Voilà, quand ça rappelle, tu essayes une dégustation planée. Farana ne dessert à Ratu gani dessert anaya de anandrana dessert tika mousse chocolat misy couche anankiroa le izy a ny anankiray a couche chocolat dia ny anankiray tsy haiko na chocolat blanc ty na mousse afandramasika dia iny ty ambony ty papa le izy mousse azo hanina to le ambony aloha nandramatsika Tsara be? Tsara loatra. Wow. Sachette. Wow. En fait, hein, misy double couche ohatran'izao hein. Efa maka bouchée anankiray nareo hein. Dia chocolat blanc ve le ambany papa? Dia chocolat noir le ambony dia lasa ohatran'ny chocolat au lait zareo miaraka. Chocolat blanc, ohatran'ny lac de oui chocolat blanc. Là c'est du chocolat blanc. C'est trop bon. Et ma mère mariage am lay be. Conseil be loatra ty. Atony tsara na siramamy niany. Tena frais chocolat. Bravo be, tena bravissimo. C'est trop bon la mousse. La mousse elle est très bonne. Miditra amin'ity ndray araka le nyteneniko anareo teo zareo manana parfum na glace tena audacieux be. Eto zany parfum na glace betterave zany. Betterave. Misy fraise sel koa ary le izy fa. Anomboantsika anazy papa angambany a ty ambany ty a. Les sauces. Ohatrany hoe misy persil. Persil a. Monte a. Dia mixena le izy a. Dia natao ohatran'ny gelée. Jus de citron. Tsara be. Dia andramantsika amin'izay zany natao hoe glace betterave zany. Oui.
Ohatran'ny hoe misy sauce pesto hein. Dia misy tsirinamanty hein. Ohatran'ny hoe sucré salé les Ça va, non, c'est bon. Misy sauce pesto hein, dia misy betravy hein. Ça va. Raha ohatra ianareo ka tia découverte mankafy Top Chef dia tianareo ity satria Tena audacieux be mihitsy ilay goany audacieux be. misy goana terreux be fa amin'ilay betravy dia ça va. Sucré salé. Sisisany andramako farany misy rondeur be ny farany. Waouh. Original be mihitsy hein. C'est quoi ça papa? Ohatran'ny fumanga. Fumanga ça oignon Fumanga chips. Caramélisé. Ohatran'ny hoe oignon. Trop be. Dia anisany idelako manokana anato amin'ny valala ny assiette-ny zareo eto en bois. Tena hoe sublimé daholo ny mamalagasy rehetrarehetra fa avo lenta le izy. Tele audace zareo anatin'le assaisonnement sy le choix-na produit tena henjana be. Fara sisa. Sapesa tena tsara. Tia anankiray tia no andramako tia miavaka be amin'ny le glace ty. Tena sauce pesto. Sauce pesto hein. Sauce pesto kely ohatran'ny hoe sucré salé zany le izy. Isaorana ny atao valahara ny découverte culinaire izay niainanay teo. En fait hafa kely découverte niainanay tena mahafinaritra be conseillenay be anareo ty toerana ty tena à ne pas rater Antsirabe. Efa mandalo aty Antsirabe. Juste aty Andrano Madio misy anazy. Tsara be. Tsara be. Tiako miaraka tagnanaka sy anao peratra izy komedia tsy kiteraka yari petraka. Kwamba mankatiana Lenga tikaru Ameza kupisute Amble ezarafu Kama natimani Sefu mandine Ya primero Ale kumangwina no atutisako Aasumatu Nyano maza titiana Madalaza This is Matthew on the beat. Zay ny aventure anay taty amin'ny Valahara café dia misaotra betsaka ny Antonia Rakoto zany zay mampiakanjo ny tenako tamin'ny aventure anay aty Antsirabe. Dia isaorana be koa ny équipe-ny DS Group sy ny Tiny Nicolas, Kevin Ma, tout le monde, bisous. Merci beaucoup, gros bisous Tonia. Azamanta,